tanora izay toerana ahafahana mamola vola mizara ny traikefa mampita ny tanjona mba ahafahana mitondra n'ireo tanora ireo izahay tanora moa zany makany amin'ny fiovana tsara atsona ihany koa zay ao anatin'ny jeune chambre internationale hoe changement positif. Ny GCI moa zany dia fikambanan'ny tanora 20 ka hatramin'ny 20 taona izay miompana manokana amin'ny fanovana ny toe-tsaina zany hoe araka ny mission ny GCI hoe offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Dia izy io koa zany dia karazana champana iray ifandraisan'ny tanora eran'izao tontolo izao. Dia misaotra ny PNUD moa zany sy ny salasala niara niasa taminay ary nanankinanay an'ity fikarakarana an'ity youth-camp ity. Ny youth-camp moa zany dia formation izy io, formation dia misy partage ho an'ireo 30 jeunes porteurs de projet avy any Ambovombe pour un renforcement des capacités en entrepreneuriat. Efa omenantsika ny moyen rehetra na ny fitaovana io na ny lafiny rehetrarehetra dia mba hizahantsika izay mpandehanantsika ny tetika asantsika. Isorana be dia be ny mpiara-miovaantoka rehetra na ny fanjakana na ny tato amin'ny GCI na ao anivon'ny faritra Nosy sy ny faritra Andreo. Ny ministera tanora sy ny fanatanjahantena ao amin'ny mikasikan'ny izany fandraharahana izany dia manohana ny tanora. Ao amin'ny politikan'ny nasionalin'ny tanora dia misy ny hoe fandraharahana dia anisan'ny tohanan'ny ministera izany fandraharahana tanora izany. Eto dia mankasitraka indrindra ireo mpiara-maombonantoka, mankasitraka amin'ny PNUD, mankasitraka amin'ireo izay hitondra an'izao fiofanana izao dia GCI zany. Isika rehetra zao no nandray no anisan'ireo nitsongaina manokana hahazo tombotsoa amin'ilay Youth Connect Africa, Youth Connect Madagascar nareo rehetra zao azo fiofanana, azo famatsiam-bola ka noho izany indrindrany no irariana soa indrindra ho antsika rehetra izay nahazo an'izany tombotsoa manokana izay ary mirary soa antsika ihany koa mba ho tanora tsy ankin-doha intsony isika, tsy ankin-doha na ara-ekonomika, tsy ho vesatra ho an'ny firenena, tsy ho vesatra ho an'ny fiarahamonina fa dia tena isika izao, isika tanora no andeha hanandratra antsika Madagasikara antsika ity. Isorana be dia be moa zany ny PNUD amin'ny famatsiana fitaovana andreto zandry malalatsika reto amin'izay fanofanana izay ho ataony. Ary isorana manokana ihany koa ny GCI amin'ny fanofanana izay atao andreto tanora avy any lavitra reto. Dia mankahery andreo tanora avy any lavitra azakivy tsy mora manao zavatra. Courage foana fa tsy maintsy tafita io, sotra tompoko. Tingamany no andiany voalohany karakarainy GCI faratofay ary irina mba isy ny andiany manaraka satria hita sy tsapa fa ilain'ny tanora mitohana sy mitosika azy karakaraina ohatran'izao. Tianarana soany hafianasana Rosette. Tetika asa hatako fiompiana ako gasy Ambovombe Andreo. Longue Emerina manao transformation de poisson, salage, fumage, séchage. Terana projet atako dia ny élevage de dinde ao amin'ny districtn'ny Fianarako Nada. Fianarako zany mety mikasiky pâtisserie. Tetika asa ataoko manao firavaka volafotsy. Le tanànako Ariantsoa Rosina, hanao transformation de lait de chèvre. Satria ozy ty vokatsamay any le tsy tiromonany vela avao dia mieritseritsy mba hamokatsy fromage.